5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manul Chanoni Vovó. Sy ny Andrily namaly sady ny etaeta ny mponina ny isha candidat avy amin'ny isha collectif ny Malagasy ao amin'ny distrika ny Avaradrano taorian'ny fitetezana ireo commune miisa 12 mandrafitra ny commune. Fampiofanana fanamboarana savony araky ny etaeta ny mponina no natolotra tao amin'ny isha commune Masindray. Mitanila ny fomba fijeriny ny isha fanjakana Malagasy ka manadino ny vahoaka eny fotony ho ireo tanjona sy mpandraharaha madinika manodidina ny orinasa QMM. Sy ampy ihany koa fa raha ny fanazavana ny fampahafantarana ny mponina ny andraikitry ny orinasa sy ny andraikitry ny mponina ka mahatonga ny isha sakan-dalana miseho matetika any an-toerana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena eo amin'ny isha topotserana tsambony isha Marseille no igatona ny alarobisha ho avy izao ny afon'ny Jeux Olympiques io no dingana voalohany ao amin'ny tany France. Misy araka izany ny isha fototra izay apetraka andraisana izany nandindindreo avy hatrany ary. Manaitra ny araba tombo klasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ka manasanao fanaraka izany hatramin'ny farany. Sy ny Andrily namaly sady ny etaeta ny mponina ny candidat avy amin'ny isha collectif ny Malagasy ao amin'ny distrika ny Avaradrano taorian'ny isha fitetezana ireo commune miisa 12 mandrafitra ny district. Fampiofanana manamboatra savony araky ny etaeta ny mponina no natolotra ho an'ny isha commune Masindray. Fanampanazavana hoentin'ny isha Gaeton Andretsilavo. Nakana solitena misa efatra avy ireo mponina eo anivon'ny fokotany misy 12 mandrafitra ny commune Masindray ka ireo no nomena fiofanana namboatra savony nandritry ny roandro. Tanjona ny anamaivanana ny fahasairana ny isa-tokantrano, ny anome fahafahana mivoatra ho an'ireo tantsaha ary indrindra ny fampizarana traikefa amin'ny hafa. Ireto mpiofana ireto izay ampita sy ampiofana ireo mpiaramonina aminy ihany koa. Fampiofanana savony izy ity avy any amin'ny président Hajo fampandrosoana sy fampivoarana ny tontolo ambanivohitra ngamba ny fanomezana vahana ny ambanivohitra izy ity sady fampivelarana fanenana ny inona moa zany izao fanenana ny dépense fandaniana amin'ny isa-tokantrano anankiray dia fiarina ihany koa sady fampivoarana ny fampitomboana ny fampidiram-bola. Makasika ilay fampiofanana moa dia formation des formateurs ilay izy, zany hoe sady nampianarina ry zareo mamokatra, nampianarina ihany koa izy mba afaka mampita ilay fahalalana izay moratoviny mampiofana zany, mampiofana an'ilay fanamboarana savony. Fampiofanana tsotra natao ho an'ny rehetra sainga ao anatin'ny sehatra matyanina no natao nandritra izay roandro izay teto hoy ny mpampiofana. Ity faran'izay voninahitra any anome tanana ireto mpiofana ireto aoriany izao fampiofanana nomena izao. Ny zavatra ilaina zany dia zavatra natao amin'ny fomba tsotra satria aty amin'ny tontolo ambanivohitra tsika nefa kosa na tsotra ary dia professionnel zany mba hoe matianina kokoa satria moa izay le iarahana aminay le hoe art-pro artisan professionnel dia ny ilaina fotsiny aloha zany ny fitaovana tsotra sahala amin'ireny molina vita teto toerana teto ihany dia ny fangaro moa vidina eny amin'ny toerana mpamatsy azy fa kosa ny fahavononana tamin'ireo mpiofana ny tena nendrasana ary zareo dia tena lina ary mora mandray dia ireo ny vokatra zay ary azo antoka za matoky satria efa natao teo fa afaka ampiampitandray izy amin'ny mpiofana zay misy fifanana fa izahay zany rehefa mampiofana ohatran'izao dia manao suivi sy évaluation manaraka raha ohatra zany zareo ka mbola mila
dia mbola afaka makaty zahay a nary zareo a tonga any aminay a hoe tia mbola misy zavatra sarotsarotra dia ampiny izy a mandrapatafavoaka anazy a ho matianina tokoa zany zay le fiaraha-masa no niarahana tamin'ny zareo. Tafita zato sanjato ny afatra sy ny fampifanana ny mena hoy kosa ny mpiofana sy ireo mpandray anjara. Ny fahaizana ny ratovina izay ezahana ampitaina amin'ireo mpiarahamonina isaky ny fokotany iny anivon'ny komuna na Masindray. Raha amiko manokana aloha ilay fiofanana dia hitako hoe mety sady tsara satria mampisy fivoarana ho anay ety amin'ny faritra indrindra dia makasitraka ny président Iatso sy ny mpiara-miasa aminy dia ny mpampiofana ihany koa tonga nampiofananay inona santenaina fa pisy fivoarana isa-tokantrano ho anay mpiofana ary afaka ifampizara ho an'ny manodidina ihany koa satria raha mihitatra dia ho lasa orinasa rehefa ho arinao. Eto amin'ny commune aloha izany raha ny akora fototra tsy dia manahirana be mijery anazy satria mandeha tsikelikely le fitaovana izany raha hoe indray mandeha anao ny fijery an'ilay matière première fanampiny le akora fanampiny any Antananarivo dia mateza kokoa ilay izy izany. Tsy voatery hoe andeha isan'andro ianao any fa ahavitana zavatra betsaka izany miankina amin'ny fahamanao an'ilay izy. Le vokatra tsara sady mahafapo zany le izy no hita hoe tena hita maso hoe hitanao maso mihitsy zany ny fatsaran'le vokatra fa tsy dokam-barotra na ohatr'izay le vokatra. Dia eo le akora nampiasaina tamin'le vokatra dia le vokatra koa hitanao maso mihitsy zany hita maso mihitsy le vokatra tsara mandroatra tsara, manadio tsara, maharitra tsara, tsy manimba tanana sady madio tsara, maharitra, mateza. Zay ivina atrany ny kandidavy amin'ny kolektif an'ny malagasy eo amin'ny distrikany Avaradrano no nanolotra sy ny karakara izao fampiofanana izao ho an'ireo mponina amin'ny komuna Masindray. Ny kandida izay efa nitety ny komuna miisa 4 mandrafitra ny distrika ary efa namaly sady ny etaetany mponina tsy amin'ny alalan'ny fanomezana akory fa amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fampitomboana traikefa ahafahan'ireo tantsaha mivoatra. Tokony ho modely adjany ireo mpanao politika eto amintsika indrindra ny filohan'ny antoko hoy ireo apikambana eo anivon'ny komity mpanara-maso ny charte de bonne conduite izay nanao tatitra sy fanamafisana izany teny amin'ny FES Ankadifotsy Omaly misy fetraka ny goavana amin'ny fiarahamonina sy ny firenena iray manontolo ny fitondran-tenan'ny mpanao politika iray. Fanampanazavana. Tokony ho modely sy fakantahaka eny anivon'ny fiarahamonina sy ny firenena iray manontolo ireo mpiantsehatra rehetra indrindra fa ireo mpitarika politika anatin'ny renan'ny toko politika isan-karazany ireny. Io ny tanjona tiana ho tratrarina amin'ny nametrahana ilay charte de bonne conduite. Antony efa tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina ankehitriny ny voka-dratsy ny tsy fanaran-dalàna, ny fitiavam-pahefana sy ny fampanantenana pokaty ataon'ny ireo mpanao politika sasany. Tsy mintsony le vahoaka an'izany hoe tena madio zany le olona ilatsaka manaja an'izany teny fanomezana zany le olona ilatsaka fa amindreo zany hoe fanaovana politika dia maloto ratsy tsy mitombina ohatrany tsy nona tsony very tanteraka zany no finoany le olona le izy dia zay zavatra zany mahatonga anahy hitanareo anatin'ity charte de bonne conduite ity ary anisan'izany mitarika président an'le resaka hoe commission n'izay momba izay éthique et moralité zay hoe ny mpitarika zany ao anatin'ny atoko tokony tena image ohatra ho an'le vahoaka zay tezaina tena hoe anananao zay fanajana ny teny fanomezana zay anananao zay fahadiovana amina zavatra maro zay satria lasa manimba zavatra be dia be tsika lasa mifanometsiny fotsiny amina resaka rafitra mipetraka. Hitanareo misy zao ny rafitra ao amin'ny antemeran-dolona, misy ny rafitra ny ao amin'ny antemeram-pirenena dia misy le fanontanianareo mpanao gazety matetika hoe aminareo ve ahoana tsy nenahy zany nenahy manokana izay resahako zaraiko tsy ny rafitra ho an'ny ratsy na rafitra iny io afaka be dia be afaka atao foana ny rafitra isan-karazany fa le olona ny olona le olona tena mahizy an'le olona personnalité an'le olona. Éthique, moralité, intégrité ireo amin'ny ankapobeny no tena zava-dehibe tokony ananany ireo mpanao politika. Tokony ho ajaina lalandavy zany indrindra amin'izao fotoana na irosona amin'ny fampelezan-kevitra izao. Campagne électorale de libre samy manao zay alany azy
fa tsy hoe tsy nanao sininy au pouvoir dia nanaonao foana nanan'indry na nanao sinia dia ny OPF mitaky zavatra hafa tsy izay ny anglais hitondrana azy fa ny anglais hitondrana azy fotsiny hoe ny charte de bonne conduite dia rehefa tonga amin'ny farany nisy nanaza hoe le charte de bonne conduite sa tsy nisy nanaza le charte de bonne conduite ety dia miteny hoe ny charte de bonne conduite dia be lehibe ny nanaja azy izay zavatra nilesahako teo hoe ny fanekena mivoaka am-pifidianana aloha izay tena ngeda be fa teo atsefatsefany teo nisy zavatra maromaro tsy fitovikevitra nisy zavatra maromaro nampifandona fa tsy nisaka na famitana n'le fifidianana koa le azadiny fo anatin'ny fifidianana ny ny tontolo ihany sisa tsy azo ekeny fa rehefa manao débat ianao na fanakalo hevitra ianao zay zavatra entinao dia sy andahatra ny olona mety daholo ary izay ny zavatra napetraka ny charte atao anatin'ny andininy fahatiny enany izy hoe misy fifanajana ao anatin'ny fanakalozana fa tsy manao fitondran-tena hafafa. Efa maro ireo mpanao politika resy lahatra andray anjara amin'ity charte de bonne conduite ity raha ny fanazavana voaray antenaina fa isy marina ny fanovana sy ny fampandrosona eto Madagasikara aorin'izao. Ny zavatra hita dia tena manana finiavana zany ny mpanao politika hitanay zany hoe andray anjara ao anatin'le charte de bonne conduite zany hoe ao anatin'ireo andiny 12 ao anatin'ny charte de bonne conduite dia niaran'ny volavolaina tamin'ireo mpanao politika ireo ilay izy ary efa 50 sy 100 no niarana molavolana io ny signateur moa efa lasaiko teo dikan'izany tena misy ny perspektiva tsara azo heverina fanohizana ny asa ary izany dia mety hitondra fanovana sy fampandrosoana tokoa eto Madagasikara. Tsy aivina no totonsaina omaly teny amin'ny FES sankady fotsy ny tatitra sy ny fanamafisana ny charte de bonne conduite natao ny ireo antoko politika tatitra mifanindran-dalana amin'izao fiomanana hiatrika fifidianana sy olo-bavambahoaka izao. Araky ny natsitika tao anatin'ny lohateny-baovao teo fa mitanila ny fomba fijery ny fanjakana malagasy ka manadino ny vahoaka eny ifotony hoy ireo tanjasy mpandrara madinika manodidina ny orinasa QMM sy ampy ihany koa hoy izy ireo ny fampafantarana ny mponina any an-toerana ny andraikitra tokony hosahany orinasa sy ny andraikitry ny mponina ka mahatonga ny sakan-dalana misy eo fa matetika any an-toerana. Fanampanazavana. Efa volana maromaro zay na renesana fitarainana avy amin'ny tanora maro ao Taolagnaro sy ny commune Pasinapona ary ny commune Mandromodromotra momba ny fandraisana piasa ao amin'ny QMM. Misy hatrany ireo mitaraina momba ny fanomezana asa antselika ao an'ireo mpandrara madinika avy ao amin'ny faritra. Mitanila mijery ny tombotsoa ny orinasa ny fanjakana malagasy hoy izy ireo ka manadino ny tombotsoa ny vahoaka iny fotony manoloana ny fitrandrahana. Eo somary manahirana fa ohatrany raha apetraky ny fanjakana tokoa ngamba zahay io amin'ny maha hoe troisième indro zany hoe troisième ano anay zany ohatrany sy de mahafafapo anay loatra ny fomba fiarovany fanjakana anay ano ohatra fotsiny zao hitatsika anany zao fantatry ny fanjakana sara ane fa hoe ato anatin'ny communauté aloha ny tokony hanaovana recrutement mpiasa raha ohatra ka misy gnato misy mahafaky manao andiatra zay nefa de zao zavatra misy sika ve de hino fa sy korany io fanjakana korany io raisiko zasy izy resaka amin'ny fibela avitragna amin'ny Antananarivo fa ny omrisio de sy ho korany zany hoe ahoana tsy zavatra atolika metiky ino mba mesure noraisiny fanjakana manoloana an'izay tarehiny zavatra zay fa dia mimenomeno avao mitalora mimenomeno mitalora dia rehefa avy hatezerany le any olo magnano dia remarquevinao fa tena une grande partie de olona zay milahatra dia tianao fa des jeunes de 20 à 40 ans aby izy mety magneny satria io zany isan'ny zavatra ka azo le zenany hoe mety mevamevana angamba tokotrany mevamevana ny fomba salama madame salama toko mevamevana angamba ny fomba siarovany fa toko mahano ihany ko sarotry be. Ankoatr'izay ny fitarainan'ireo vahoaka natantsaha avy amin'ny commune manodidina ny fitrandrahana nataon'ny orinasa. Zahay eto zany fokotany apasy raha tamin'ny VNKM moa aloha da mizaly zahay satria zahay taloha tsy nisy nahatra zany
fa raha nahatra taminay niaraka agnomby 5 amizao laha tamin'ny venikeny maloha tena mizaly zahay tena mizaly magnagn'aly egny gadra magnamboisagny fa voan'ny pondiposy koa fa nambolezanakazy anagepela se da voatoitoy raha ivelomana eto ma da fa tena tsy misy ivelomana eto raha sy zay miegna lahatagny da iny sy io mivelo tegnanay kanefa io nefa tsy misy asy mahatiny zao fotoana zao tena fa tsy misy de io zany fiaignanay amizao tena miaina amin'ny fizalia zany zahay eto zany tena marina draiky zay drampy iaignanay heky misy 2 andro 3 andro hainay raha regny kataovinay lahatagny fagnamizao intelo iny pasy magnakoroko hanao mandeha agnaisagny zay vo mahalagnolagno bokobokony igny vo horare nefa firy andro nefa handrarianan'igny vo hinana hany da tena no tena resaky même zany da manahirananay avao amizao tena mizaly zahay apela ny zananay da fa magnaly pasy teo tafaraky sasy zany na resaky sakafo hany be pasy mihinakany ndregny zananay maray indray gn'atoandro da fa mitoboka avao da fa hariva de mirzavainanany zananay hany da no zay signy hadihadinao da tena zahay aloha da tena agnatin'ny fahasairagna zahay amizao nagny hanohaninay tena manahiranay nagny zananay aza fa be se le fandakilasy agny vokatry zay niova ny fiainan'ny mponina tsy tahaka ny teo aloha intsony raha ny fitarainana voaray samy tompona ndraikitra amin'izany avokoa na ny mponina na ny orinasa ka tokony ho be azy na bebe kokoa ny mponina isoroana ny disadisa lava ao an-toerana nyay lasa tegny ihany moa le fiaignana zany disadisa lava de regny hitatsika regny grevy manakandalana ary signisisa ano misy zavatry tokoa misy zavatry zay ahafahana miteny fa misy mahamarina anazy ihany gnan'olona misy koa nefa zavatry zay sy azo omezana tosika hoe fahadisoana tanteraka koa ny KMM fa mba nanao nataony avao koa izy ka dia eritreritry zany zaho fahitavako anazy zany hoe misy zavatra sy ampy eo na ny zavatra ataony KMM zany magnaty amin'ny vahoaky na ny fahalalany vahoaka an'ny zavatra ataony KMM de io zany miteraka korontana zany mila ino le zany mila fanabeazana zany mila éducation zany le vahoaky hahafantarany tsara hoe inona ny andraikitra tokony hataony magnoloana ny fiarahamiasa amin'ny KMM ary KMM koa inona ny zavatra tokony ho fantariny KMM mahatonga ny reto olony reto hitotry lava sahala amin'ireny tokony ho fantatry ny KMM koa zany zavatra zany zava-dehibe raha ny fanazavana hatrany ny fanamafisana ny fiarahamiasa eo amin'ny vahoakainy fotony sy ny orinasa tokony ampahafantarina bebe kokoa ny andraikitry ny vahoaka sy ny andraikitry ny orinasa isoroana ireo disadisa sy isan-kandalana izay matetika miseho ao taolagnyaro lafa mavao afa kosa indray tsy afaka misitraka ny fiahina ara-tsosialy ny ankamaroany ireo fampisehatra amin'ny asa an-dranomasina eto amintsika noho ny tsy fahafenon'izy ireo ny fempotoana fandoavana ny latsakemoka ahafahana misitraka ny fisotrondronono araka ny atakiny ny prévoyance sociale antony hanangatany ireto farany fanovana ny lalàna mahakasika izany mba ahafahany ireo hampisitraka mba ahafahany ireo hampisehatra amin'ny asa an-dranomasina misitraka ny zo amin'ny fisotrondronono fanampanazavana hoetiny Daniela Minarso olana goavana sedran'ireo mpisehatra amin'ny asan-dranomasina eto amintsika ny tsy fahafahana misitraka araka ny tokony ho izy ny fehina ara-tsosialy toy ny zo amin'ny fisotrondronono no ny fempotoam-piasan'izy ireo izay tsy mifanaraka amin'ny fempotoana tokony andoavana latsakemoka araka ny takin'ny prévoyance sociale ho ny teo anivony Sigma na syndicat général maritime de Madagascar izay tatrambo tsy mahafeno ny latsakemoka izay takin'ny fiahina ara-tsosialy isitrahana ny fisotrondronono satria ny anay zany enim-bolana izay miasa ao anatin'ny herintaona nefa izay zavatra zay tsy mifanaraka amin'ny code de prévoyance sociale tiako amarina zany fa ao anatin'ny code de prévoyance sociale zao de 28 semestre 10 dernières années no mikonty izahay nefa enim-bolana ao anatin'ny taona no miasa de zany hoe tsy ho tratranay mihitsy zany ny cotisation vitsy aminay ny tena mahafeno an'izay ka noho izay zavatra zay no angatahanay any tompon'andraikitra mahefa zany hoe tokony ho kitihana
na ho asiana lalàna vaovao mihitsy mahakasika ny tatsambo sy ny mpisehatra ny ranomasina zany satria tsy ho azonay mihitsy ny retretinay nefa izahay mandoa tsara ny ray isan-jato ny mpampiasa anay mandoa ny 3.20 isan-jato rehefa tonga ny fotoana andehananay retrety dia ny ray isan-jato ihany no ramborsena aminay fa ny 3.20 isan-jato zany tonga dia mijanona fotsiny any amin'ny knapsa dia zay zavatra zay mila takinay hoe asiana fanovana zay zavatra zay ary zay koa mahatonga anay hoe mbola miady manao adisisika zany ahafahanay mametraka solotena eny anivon'ireny sampanjara miahin'ny fiahiana ara-tsosialy sy ny fahasalamana rehetrarehetra reny. Ankoatra izay teboka maro no tokony hatsaraina eo amin'izay sehatra ny asan-dranomasina izay eto amintsika. Ho an'ny mpitondra fanjakana aloha zany dia hoe ny leo amin'ilay resaka fampiofanana zany satria ny fiofanana zany raha ohatra no ka te hisehatra amin'ny asan-dranomasina dia tsy maintsy misy ny toeram-piofanana manokana afaka manome anao ny fahazahoan-dalana hiasa amin'ny sehatra ny ranomasina dia reny zavatra reny nefa dia hita fa somaro mavesabesatra kokoa zany ny sarany ho an'ny zatovo na ny efa mpiasa amin'ny sehatra ny ranomasina satria misy fetrany manko ny taratasy fahazahoan-dalana miasa zany hoe rehefa tapitra zany zay fetra zay dia tsy maintsy miverina indray anao manao an'ilay karazana recyclage zany ka zay zany zavatra anankiray faharoa manaraka zany dia araka ilay voalaza teo ihany mbola mafisinay no resaka hoe fijerena amin'ny ara-tsosialy satria tena mijaly misy manko ny marin tonga ny fotoana ivoahana amin'ny retraite dia ohatran'ny hoe karazana mahazo mauvaise surprise zany dia lasa misy fitraikany manokana zany amin'ny resaka fahasalamana ary fa tsy teny aminao manokana ary nisy namanay zany vao tsy ela hoe voanareo hoe resaka ino izy ity resaka le fanonerana an'ilay vola avy amin'ny knapsa dia tena eritreto fa tena sarotra be ilay izy ary tena mafy menjady amin'ilay mpiasa nefany izay dia anisan'ny voalazany tena officiellement ny tenenan'ny OIT tamin'ny nandritrantsika ny sehatra nireny tao anatin'ny Covid reny fa anisan'ny secteur clé zany ny asan-dranomasina. Tsy ivana mbola miady mafy amin'ny resaka karama ihany koa amin'izao fotoana ireo mpisehatra amin'ny asan-dranomasina hito amintsika no ny fepito-piasan'ny ireto farany izay voafetra anatin'ny enim-bolana ihany ho hiatranina avy eo anivo ny syndicat général maritime de Madagascar. Dia izay lafim-baovao izay tompoko kilasy tompoko vavy no entsika misy endrikely ato anatin'ireto dokavatra ireto haotrany izay no hiditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ndawary. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Paska sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararotiny fihenam-bidy amin'ny iFil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception.
tavaveriny indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao isika mamerina ny araba tombokilasy tomboko vavy vaovao mahakasika ny fambolena indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity misedra olana noho ny falafosan'ny vidin'ny zezika sy ny vidin'ny fanafody-biby tsy maintsy ampiasaina amin'ny fambolena amin'izao fotoana izao ny ankamaroany ireo tantsa miroso ny voalyavitra tamin'ity taona ity ankoatra izay manahirana ihany koa fa hoy izy ireo ny fiambinana ny vokatra noho ny fisian'ny mpangalatra vokatra raha ny fitarainany ireo tantsa nanaovana fanadihadiana atao vodivorana fanampanazavana hoentin'ny Daniela Minor Soatrany. Tara ho an'ity taona ity ny firosona tamin'ny voalyavitra ho any ankamaroan'ireo tantsaha mivelona amin'ny fambolena tetsy vontovorona. Anton'izany ny fahasahiranana noho ny falafosan'ireo akora fototra tsy maintsy ampiasaina raha iroso amin'ny fambolena ny tantsaha iray. Isan'izany ohatra ny zezika sy ny fanafody-biby izay ny akabidy avokoa amin'izao fotoana ho ny tantsaha iray mpamboly laisoa nanaovana fanadihadiana. Ny fambolena an'ilay laisoa zany eo amin'ilay izy misy bibikely. Misy biby izy raha fa tsy voatiretina eo zany amin'ny fanafody zay bibikely zay dia lasa kilôtoka daholo ireo raviny manontolo lasa kilôtoka daholo ireo raviny raha votsy tirety. Ny tena marina azy zany tokony isaka herinandro na saran'izany na farafahatarana zay dia efa tsy maintsy mitirety foana le fanafody. Io no tena manahirana le vidina fanafody sy ny zezika anao fa mialafo zao ny zezika fa mifonitra be ny vidina zezika ity aminay aty fa mifonitra be dia io zany manana an'le mahatonga le fambolena mbola taraiky any sasany fa mbola hitady vola hivitarana zezika rehefa tsy manana omby ianao zany dia tsy maintsy mividy zezika any aman'olona tsy maintsy mividy ianao dia fa le zezika efa ho alina latsaka kely ny rehetrarehetra. Vokatra izay falafosany vidin-jezika izay tsy maintsy ahena ny filana zezika ho an'ity tantsaha iray manao voalyavitra ity. Dia zavatra aminy aty zany dia fikarakarana azy io zao raha ny tena marina zao io tokony efa hitotitra zezika izy. Raha ny tena marina zany tokony intelo mihitsy izy zany fa voatro zao zany dia fa mba misy zezika kely izy aloha zany manaraka an'ilay fotony fa tsy mitady zezika io fotony io anio. Dia verina fahandroana efa ngezangezakely lohany zao dia totorana andray mandeha fa rehefa tsy manana zezika ianao dia tsy maintsy indroa eo ny vitanao rehefa tsy manana zezika ianao fa tsy dia zezika lafo le zezika. Ankoatra izay asa tsy maintsy atao ary isany manahirana ihany koa ny fiambenana ny vokatra amin'ireo mpangalatra. Indray le fiambenana azy aloha osandreo zao reto tompona reto samy manana an'reto andro reto miara-miakatra mantsy reto mety hiaraka reo dia tsy maintsy miara-miambina reo imbenina mihitsy fa tena misy maka mihitsy raha tsy manana zao fa dia mila miambina ianao zany izy aloha zany rehefa lehibe izy dia tena rehefa mibokiboky dia miady mafy mihitsy zao ianao miambina le izy fa tsy misy maka tonga dia misy maka isan-taona misy maka foana n'ilay izy. Jeivina isan'ny fotom-piveloman'ireo mponina tsy vondovorona ny fanaovana voalyavitra toy ny voalaisoa izay vokatra anatin'ny 3 volana. Hatreto tsy mbola nisy ny fanampinana toa nazon'izy ireo tamin'ny fanjakana fa saika miezaka amin'ny herin'ny tenany manokana ireo tantsaha eny an-toerana. Lafa vaovao hafa kosa indray ametraka ivitoerana fampiofanana mpanao gazety Mantiana eto Madagasikara ny GPIM na ny groupement des éditeurs de presse d'information multimédia de Madagascar araka ny fifanaovantsony fifanarahan'mpiara-miasa niaraka tamin'ny AMFM na ny action média francophone Madagascar ny fahatelo ny volana lasa teo fanampanazavana. Ho toy ny fiara-miasa eo amin'ny GPIM sy ny ONG Action Média Francophone International efa 12 taona lasa zay nirosona ny fahatelon'ny volana May lasa teo ny fanaovan-tsony fiara-miasa teo amin'ny 2 tonta ahafahana mametraka ivitoerana fampiofanana mpanao gazety Mantiana eto Madagasikara. Tafiditra anatin'ny fiara-miasa mihoatra ny 50 ny fampiofanana efa nomena ireo mpanao gazety nanomboka ny taona 2024 fiofanana na ahafahana namoaka mpampiofana malagasy izay mivondrona eo anivon'ny AMFM izay efa afaka mampiofana ihany koa ankehitriny. Isy ihany koa ankilan'izay ny fampitaovana sy ny boky
mikasika ny asa fanaovangazety izay ho fiaingana amin'ny toerana famakiam-boky sy studio anatanterahana ny fampiofanana. Vaovany amin'ny faritra kosa indray misa 300 mahery ireo fatanora ny soratra anarana niatrika ny fanadinana ofo polisim-pirenena ao amin'ny faritra Boeny fanadinana antsoratra izay natao nandritra ny 2 andro ary no tanterana atao amin'ny lycée Philbert Tsiranana. Anja Robert Hakolo Mahajanga no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Aritra 2 andro izay nanomboka ny maraina ny sabotsy 5 volana May ny fanadinana antsoratra idirana ho mpianatra polisim-pirenena eto Madagasikara ho any anatin'ny faritra Boeny dia teto amin'ny lycée Philbert Tsiranana no foibe mpanadinana anatanterahana izany ary nahatratra 4,750 ny mpiadina izay mitsinjara amin'ny sokajy misa 4. Misy ny mpiadina ho agent de police 4,750 pianatra ho inspecteur de police amin'ny fifananana mivantana 4,700 pianatra ho inspecteur de police amin'ny fifananana efamperinasa 2,30 pianatra officier de police 2,70 amin'ny fandraisana mivantana ary ho an'ireo efamperinasa 10 ary ny hiditra ho pianatra ho commissaire de police 3,20 raha tambatra zany dia 4,350 ny mpiadina eto amin'ny faritra Boeny. Nizotra tao anatin'ny filaminana ity dingana voalohany andraisana ho mpianatra polisim-pirenena teto Mahajanga ity amin'ny ankapobeny mitotaly 1,400 alina ireo tanora malagasy mifaninana ho mpianatra polisim-pirenena izay mitsinjara amin'ireo foibe mpanadinana manerana ny Madagasikara. Manoloana ny sasy navoaka ny Fédération Malagasy ny baolina kitra mahakasika ny Joma izay voasasy atsika ahazo ilalao baolina kitra mandritra ny 2 taona dia namoaka ny heviny ary nanao antsoavo amin'ny Fédération sy ireo tompon'andraikitra ny Fosa Junior amin'ny amahana ny olana farak'izay aingana izay isan'ny mampiato ny championnat de Madagascar amin'ny taranja baolina kitra amin'izao fotoana izao. Anja Robert Hakolo Mahajanga atrandry no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Mafy loatra ary enjana ny sazy nomeny ny Fédération Malagasy ny football any Joma na ira Joma Zandry andry ny aina izay voasazy 2 taona tsy mahazo milalao baolina kitra araiky ny fanapa-kevitra no raisy ny Fédération ny 6 aprily 2022 teo raha nambarany ireo tompon'andraikitra avy ao amin'ny Fosa Junior izay klioba misy ny Joma amin'izao fotoana izao. Mafy loatra le sazy nomeny ny Fédération Joma araka ny fahafantaranay ato amin'ny Fosa Junior azy ny sazy nomena ny Joma dia fototry ny fifamaliana teo amin'ny président ny Aisy Fanalamanga izay nilalovany taloha sy Joma mpilalao ny Aisy Fanalamanga. Resaka samy misy Fanalamanga zany ny atombohany ilay ady dia tao anatin'izay moa zany zanaka sy ray aman-dreny tsy nisy ny fampiresahana fa tonga dia tsy nomena karama Joma tao anatin'ny enim-bolana. Taorian'izay Joma nitady lalana satria mamelom-bady aman-janaka izy dia tonga taty aminay Fosa Junior dia niraisinay Antanandoha. Ny antony nandraisany azy Antanandoha aloha voalohany indrindra fantatray fa nitondra taratasy izy tapitra ny contrat tamin'ny farany volana Desambra 2022 raha ny lalàna international zany raha vao tapitra ny contrat ny mpilalao anankiray dia libre le mpilalao. Izay ny antony nandraisanay any Joma ary nampilalaovanay satria raha ny lalàna zany manaraka ny lalàna ara-dalàna zay dia mpilalao libre Joma. Efa nisy ny taratasy maromaro nalefa ny Fosa Junior tany amin'ny AS Fanalamanga klioba izay nisy ny Joma teo aloha sy ny FMF saingy tsy nisy valiny izany raha ny fanazavana hatrany. Mafimafy any zany hoe tsy mandray karama ao anatin'ny enim-bolana. Nampilalaovanay Joma tao anatin'ny championnat satria libre ny fahalalana azy. Tao anatin'izay misy taratasy nalefanay tany amin'ny Fanalamanga, misy taratasy nalefanay tany amin'ny Fédération mangataka fanazavana momba ny tokony libre ahafahany Joma milalao. Tsisy valiny. Taratasy maromaro nalefanay tany amin'ny Fédération tsisy valiny. Ny valiny tamin'ny 7 volana avril dia sazy avy hatrany navoaka ny Fédération ary nahagaganay satria ohatran'ny sazy kolonkoloniny zareo tao fotsiny. Tsy nisy fiantsoana n'ilay mpilalao hoe inona
ny antony nanasasiana azy tsy nisy ao anatin'ilay taratasy fampilazana ny antony inona no fanasasiana satria raha ny fahitana azy raha roa taona zany ho amin'ny mpilalao tena sazy farazy enjana ho amin'ny mpilalao eran'izao tontolo zao zany misy amin'ny farazy enjana zany raha vao mihoatra ny herintaona fotsiny sazy ho amin'ny mpilalao dia farazy enjana tsy nisy fanazavana nefa atao anatin'ilay taratasy fa dia hoe didy tsy azo ivalozana. Manao antsova amin'ny FMF araka izany ny Fosa Junior ny amin'ny famahana aingana ity olana ity. Dia manao antso zay amin'ny fédération avelao ny saziny avelao izy lalao satria zavatra mampalahelo dia mampalahelo koa ny kanjoma amin'izao fotoana izao mampiantona ny pure play football na ny championnat de Madagascar. Tena mampalahelo zany zavatra zany kahan'olona anankiray izay tokony ho vita amin'ny fampiresahan ray aman-dreny sy zanaka no mampiantona tsy mampisy fitohizan'ny championnat de Madagascar zany mampalahelo ihany koa zany zavatra zany ary dia mbola mangataka sy mitalao amin'ny fédération va ao malaky ny olana momba ny joma fa te hilalao ny club rehetrarehetra te hilalao zahay anatin'izay championnat zay fa efa tonga ny amin'ny phase finale moa zany ny lalao fa quart de finale efa mipetrapetraka atao ny programme fa no fisian'izay ka joma zay noeritreretina tany am-boalohany fa zavatra pitikany kanefa azo lazaina fa nandavy ny vohitra izy ankehitriny satria ny championnat de Madagascar ray manontolo mihitsy no miantona amin'izao fotoana izao. Ny andron'ny zoma fatelo ny volana meteo no nanao valandresaka tamin'ny mpanao gazety Teto Mahajanga ny tompona ndraikitry ny Fosa Junior mikasika ity raharaha ity ary andrasana fatratra araka izany ny mety ho toyiny. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray eo amin'ny toby tserana tsambo ny à Marseille no igadona ny alarobia ho avy izao any afony ny Jeux Olympiques io fanodingana voalohany fanamariana fa ila Frantsa no mandray izany misy araka izany ireo fototrafotrasa izay apetraka andraisana izany fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Pista fiasagazana amin'ny fiazato metatra no hoanapetraka eo amin'ny atopo tserana tsambo ny à Marseille andraisana ny afony ny Jeux Olympiques ny alarobia ho avy izao. Eo amin'ny toerana ity no igadona ny afony Jeux Olympiques izay ho tanterahina ao France. Manodidina ny 50 eo ireo teknisiana izay manao izany fototrafotrasa izany raha ny fanazavana. Efa maro ireo mponina any an-toerana no efa avonina sisy nanokana fotoana andraisana izany afo izany raha ny fanazavana izy ireo. Manamarika tantara izany karariny hoe izy ireo aratoka anatrika izany. Efa mietsika avokoa ireo tompona andraikitra rehetra any an-toerana amin'ny fanomanana ireo toerana rehetra any an-toerana. Amin'ny fanadiovana fa eo ihany koa ny fikarakarana ny hetsika. Olona manodidina ny dimy alina sy iray hetsy no andrasana mandritra izany hetsika izany ao ireo teratany frantsay fa eo ihany koa ireo vahiny izay andrasana sy asaina amin'izany. Efa miomana amin'ny fandraisana ireo vahiny avokoa ny akamaroany ireo trano fandraisam-bahiny rehetra. Dia izay indray tompoklasy tompoko vavy no azony natotra taminao ty ala ity ankasitrahana fenanao tany atokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany filma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.